De mbola ankafaliana indray ary no iarabananao amty aliny farany volana Jolay roapolo sy roa arivo dia ato anatin'ny fandaharana mety toetry ny andro hatrany. Raha ny toetry ny androntsika indray aloha eo amin'ny lafiny maripana aloha voalohany indrindra de hidina tsikelikely indray izay maripana izay aloha ato anatin'ny telo andro ho avy indrindra moa fa amin'iny ampovoantany sy ny morotsiraka atsinanan'ny nosy iny ankoatran'ny aty amin'ny faritra atsimo andrefana zay somary akatra tsikelikely zay maripana izay raha miasika ny tsodrivotra indray indrindra amin'ny aty amin'ny faritra ampovoantany de amin'iny analamanga sy alaotra sy ny tendrony avaratra ary sofia iny no tena andrivotra ny andro raha hoan'ny izay rapitso izay ihany ary araky ny tazantsika eo amin'ny sary ho resantsika ny an-dranomasina fa de mbola mitoetra trany zany aloha ny filazana mikasika ny mafisan'ny onjan-dranomasina ao amin'ny morotsiraka manelanelana ny Morombe ka hatrany amin'iny Taolagnaro iny de tokony tandrina hatrany ny fampiasan'ny ranomasina amin'io faritra io zany zay parapatonga ny amin'ny lahady maraina moa zay fampatsiahivana izay. Hojerentsika avy hatrany kosa ny toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina mbola mitoetra ny alizay andravitra ny mitoetry ny andro zany hoe alizay malefaka satria de mbola ahitana orana malefaka aloha ny faritra Analanjirofo mahazo amin'iny Befandriana avaratra sy ilana sinanan'ny mandry tsara iny somary andrahoana ihany koa ny faritra loatra mangoro zay mety arahana herika eny atsefatsefaneny mandrahoana ny faritra Atsinanana ny Atsinanana ny Alamanga ny Atsinanana Moromania ka hatrany amin'iny Vadivavy fitovinana iny ahitana tandrifin-drahoana kosa ny morotsiraky ny faritra Atsimo Atsinanana mbola mandrahoana ihany koa amin'iny Melaky iny ny ankafa moa dia ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro raha toa ka ibalika amin'ny masoandro amin'iny faritra Atsimony Nosy iny ny tolakandro indray ary ho an'ny zay rapitso izay ihany de mbola mitoetra trany ny orana ho an'ny Antalasy Analanjirofo ny Atsinanan'ny faritra Sofia iny mbola mandrandrahona trany koa ny Atsinanana Alamanga sy amin'iny faritra Atsinanana iny andrahoana Vadivavy fitovinana sy Atsimo Atsinanana izay mety arahana tandrifin-drahona ny morotsiraka de any amin'iny faritra Bongolava iny koa de mbola andrahoana ny andro any amin'ny faritra sisa kosa de homaina tanteraka raha toa ka ibalika zay masoandro zay any amin'ny faritra Atsimony Nosy. Mikasika ny vinan'ny maripana ho an'izay rapitso izay any indray ary de manodidina ny 1.2 ka hatramin'ny 3.2 eo zany ny ambany indrindra ty amin'ny ampovoantany 2.20 ka hatramin'ny 3.20 kosa ny ambony indrindra morotsiraka Atsinanana 7.20 ka hatramin'ny 8.20 raha toa ka 4.20 ka hatramin'ny 5.20 ny ambony indrindra aty amin'ny morotsiraka andrefana moa de manodidina ny 9.20 ka hatramin'ny 2.20 ny ambany indrindra ary 20 ka hatramin'ny 1.30 2.30 ny ambony indrindra. Ny mafana indrindra manerana ny nosy moa ho an'ny rapitso aloha de tazana izay any amin'iny Mahajanga sy Maheva tanàna ary Antsohia iny. De zay indray vidin'ny toetry ny andro masaka nazotranao tamin'ity anio ty bakasitraka anao indray ary nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray veloma tompoko.